Netebonisy tia revendication mpianatra any école de médecine teny Befelatana. Tarainy zareo hoe rehefa miasa ia any ambanivohitra miasa amin'iny Befelatana Antananarivo dia nanomboka teo zany grève. Dia rehefa tonga tany amin'ny 23 avril alahady eo dia natsoina mpianatra ny lycée sy ny délégué hanampy an'zareo hanao grève. Dia ny ampitson'iny 24 avril naparitika iraka ny lycée ny tract hoe alefa ny grève dia ry Ambohijatovo ery ny fotoana. Dia teny kelikely nampiatso ny Laurent Bourkeko hoe inona ny tena tediavinareo dia iny stadina Alarobia ny fotoana. Dia rehefa tonga teny hoe inona ny tediavinareo mpianatra dia takiana hoe raha vao any accord de coopération hatsarana fampianarana eto Madagasikara. Zay zany ny anisan'ny tena takiana. Dia taty aoriana ilay izy efa mihanika eraky ny faritany. Dia efa ohatra mizongozona ilay fitondrana hoe tady hanozongozona fitondrana ty grève mpianatra ty. Dia rehefa mitohy ny grève ny zoma azy tamin'ny folo tany hoany 12 mai vory délégué amin'ny mpanao grève teny Akatso. Dia tonga teny ny Feresa ny samborina daholo ireo mpitarika grève eo 370 eo ny anarany. Dia nirofona amin'ny camion dia nalefa ny Arivomamy dia ny Arivomamy taonina tamin'ny camion nakany Nosilavo taonina tamin'ny roplanina mantsy. Dia ny ampitson'iny tonga teto zay dia tsy ampy taona tsy nalefa. Dia ny ampitson'iny tonga teto zay amin'ny 6 dia nanangana comité de grève provisoire zay. Dia nanomboka amin'ny 10 vorolanina teto ny mpianatra. Dia hafahafa be ilay ataon'ny Feresa. Dia tamin'ny voalohany izy nandefa gaz lacrymogène. Dia miparinaka mpianatra tady rano ireo mpivarotra pavion nandrovotra lamba ohatran'izany mihinana lemana dia atao amin'ny maso. Dia nitomby ihany zay rehefa avy eo dia nandefa ny grenade. Dia aoriana grenade tapotapoka teo nandeha ny rafale firina zany ilay mpianatra teo natratrany amin'ny 70 any hoany ny maty. Dia nitomina daholo ilay maty sy naratra teo nentina tany amin'ny hôpital des enfants. Dia tany nirofona nentina tamin'ny Befelatana. Zay zany natonga ny 13 mai tamin'ilay ranandrika tamin'ny fotoana io. Dia ny ampitson'iny mbola vory teto zay ny alahady. Dia ny latsinainy tonga teto daholo ny ray aman-dren'ny mpianatra mipiasa ny mpianatra rehetrarehetra. Dia efa mitakotoka be na amin'ny vahoaka raha satria efa nanentika amin'ny faritany. Dia taty aoriana tendrena ho gouverneur Antananarivo général Andriamaso. Dia izy mifanaraka amin'ny fitondrana sy mpanao grève inona ny takinareo. Dia ny takinareo avereny ilay mpianatra ao grève nirofo-nareo nakany Nosilavo. Dia mifanaraka amin'olo zareo avy ao velona. Dia ny alakamisy 18 mai niona mpianatra rehetra andao eny Andafavara nala amin'ny président Tsirana. Dia teny andalana mifanena tamin'ny général Ramanatsoa zay aza miakatra anareo andao tsika hiverina ety amin'ny lapan'ny tanàna. Dia tonga teto amin'ny lapan'ny tanàna zany nanabary général Ramanatsoa fa mena fahefana rehetra hitondra sy tany sy fanjakana. Zany manangana gouvernemanta fa ny an'ny Tsirana no fa rava gouvernemanta. Dia rehefa tafatsangana zany ny gouvernemanta ny général Ramanatsoa dia hoe raha misy zavatra tediavinareo tonga avy eny Brôka eny Amparibe ny Brôka. Dia taty aoriana zany rehefa tafatsangana gouvernemanta nomena ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka nakany Andafy négociation io accord de coopération io. Zay zany nitombo ny à peu près. Dia tamin'io municipe raha vao tratra ianao dia tonga dia samboriny polisy. Dia efa tonitony tsisy sambotra intsony. Tamin'io koa mpianatra sy ny tanora 20 taona dia efa afaka mifidy. Dia tao aorianan'izay nasorona ny etran-dahy isan'olona ny accord de coopération teny base bany teny Ivato nisy andreo para-tovy miaramila frantsay ireo. Dia tany de Gaulle nisy marine dia nisy ny légionnaire.
dia teny ahoran'izany tany dia koa misy nitafika frantsay miambina an'io vavalapasy io zay zany ny fandehany à peu près natongany 13 mai. Maromaro ateo aoriana nitakinareo tamin'izany fotoana ve hitanareo hoe naomby raha miterin-zavamisy mbola miverina ilay zava-nisy anisan'ny antony nitakinareo tamin'izay. Zay aloha ohatrany hoe diso fanantenady zay tsy ohatran'izao ny hafaran'ity firenena ity raha nitolona atao zay fandeha fa misy ana zavanambary eto hoe ny antony tsy natanteraka nitolona natao hatramin'izao no ny nanontany zao ny zareo rehefa hoe niraisiny général Ramanantsoa fitondrana hoe iza aminareo ary satria nanao zakabeny ny mpianatra niaraka tamin'ny mpiasa sy ny ray aman-dreny ny olon-tsotra zany dia nisy ny fekevitra be lehibe voarakitra tao anatin'ilay zakabe. Le mpianatra izay nitarika rehetrarehetra raha nanontaniana hoe iza ary no hiditra amin'ny fitondrana dia samy naka ny saorana mampianatra azy daholo hoe mbola noho ny fianarana izahay dia tsy tafita zany namena ny zareo ny foto-kevitry ny zakabe fa tsy tafita ny tena fototra rehetra ny zavatra ngeza be indrindra dia izao. Tsika malagasy dia mangetaeta fahaleovantena nanomboka tamin'ny 1770 ka raha ny vonoana ny razantsika tamin'ny 1770 dia mbola nangetaeta tany anatin'ny fony malagasy tsirairay avy nanerana ny nosy zany atao hoe fahaleovantena dia io natonga an'ilay olona manerana ny nosy rehetra nanararoatra ny fisian'ilay hetsiky ny mpianatra nampivadika an'io nietaeta ho aleo tena tanteraka ny fanagasiana ny tadiavina sy ny fampianarana rehery nangatahana ho agasiana fa ny fomba fiainana ny zavatra atao rehetra atao firenena eny na dia hoe ara-pitadiavana ary ho gasy maleo tena manana ny arena namen'Andriamanitra dia ireo arena rehetra ireo zany tokony mahavelona atsika fa tsy ekinantsika ekinan-doha aty feroa ka raha ny tolona 25 no anontaniana dia eny tompoko mbola mitohy ny tolona ary ohatrany hoe miamafy ara satria etaeta-pahaleovantena manana ny arena atsika ny atsika alaivo sary an-tsaina hoe fianakaviana ray manontolo dadabe hatrany amin'ny zafikely napetraka ao anaty tanàna feno vokatra zay zany tsika malagasy ao ny rehetrarehetra dia inona nataontsika ray aman-dreny lehibe andao amidy daholo ireo vokatra ireo aloha hoanitsika fitsika anoany tsisy mieritreritra zay hoan'ilay ankizy rapitra tsy zay efa ran'ireo tanyreo fa dia izay ve ny tokony nataontsika sa ametraka zavatra olovain'ny taranaka anatin'ny fahaleovantena tsy edivana aman'olona isika ane tany manan-karena isika ny tokony anampy no lasa isika indray no ampiana ka tokony ho tonga saina tsirairay avy ny malagasy fa tonga ava-saina dia izao tsy ny fandanana mandeha migrevy na manao rotaka eny amin'ny arabe fa metomboka ao an-tokantrano ny fampahatsiarovantena fa isika malagasy na anao inona isika na anao inona tsy ho afaka ny malagasy isika. Madagasikara ty tany masina ny tanitsika izay lasa ny voanjo taloha fantatritsika Soamantsara fa 50 taona nge zany atao hoe bay amfiteo 50 taona ny bay amfiteotika ko nahoana 570 taona teo aoriana miverina ndray hono ireo taranak'ireo voanjo taloha tahaka ny tanindrasany atsika Madagasikara okisika samosaro-piaro amin'ny tanitsika hiaro amin'ity tanitsika ity ary horeharehan'ny tsirairay avy hatramin'ny taranaka faramandimby ny malagasy atsika fa reo arena namen'Andriamanitra atsika ireo ampy ireo hiveloman'ny taranaka faramandimby rehetra eto amintsika koa samy tonga saina ry malagasy fa eo aminao tsirairay avy ny etomboana ny fanavotam-pirenena sotra tompoko Andriantsoa Mamsonirina zany no mitarika an'ity fikambanana etsika 13 mai ity Zaka Mamsony anarana
zany hoe zao e manana ny renantsika ny atsika alay fisary atsaina hoe fianakaviana ray manontolo dadabe hatrany amin'ny zafikely a napetraka ao anaty tanàna feno vokatra zay zany tsika malagasy ao ny rehetrarehetra dia inona nataontsika ray aman-dreny lehibe andao amidy daholo ireo vokatra ireo aloha hoanitsika fitsika anoany tsisy mieritreritra zay hoan'ilay ankizy rapitra tsy zay efa ran'ireo tanyreo fa dia izay ve ny tokony ataontsika sa ametraka zavatra olovain'ny taranaka anatin'ny fahaleovan-tena sy edivana aman'olona isika ane tany manan-karena isika ny tokony anampy no lasa isika indray no ampiny ka tokony ho tonga saina tsirairay avy ny malagasy fa tonga ava-tsaina dia izao tsy mifandanana mandeha migrevy na manao rotaka eny amin'ny arabe fa metomboka ao atokantrano ny fampatsiarovan-tena fa isika malagasy na hanao inona isika na hanao inona tsy ho afaka ny mamalagasy isika Madagasikara ty tany masina ny tanitsika izay lasa ny voanjo taloha fantatritsika somatsara fa 50 taona nge zany atao hoe baillant 50 taona ny baillant amfiteotika ko nahoana 570 taona teorina miverina indray ono ireo taranak'ireo voanjo taloha tahaka ny tanindrasany antsika Madagasikara okitsika samosary-piaro amin'ny tanitsika iaro amin'ity tanitsika ity ary oreharehan'ny tsirairay avy hatramin'ny taranaka faramandimby ny malagasy atsika fa reo arenana men'Andriamanitra atsika ireo ampy reo iveloman'ny taranaka faramandimby rehetra etontsika koa samy tonga saina ary malagasy fa eo aminao tsirairay avy ny etomboana ny fanavotam-pirenena sotra to andriantso mamsonirina zany no mitarika an'ity fikambanana etsika tresmety saka mamsony anarana zany hoe zao e tsara ihany aloha eo amin'ny lafiny ara-tantara zany le izy tantaran'ny Madagasikara ny anambarana aloha ary ampisanterina fa mifampitohy daholy ny etsika rehetra tsy horaisitsika hatrany amin'ny 726 fa izao kosa ny tena nahatonga n'izy ity dia ny nanaovana vonimoka ny olona tamin'ny 170 tany Tolehara monument moa nitarika an'izany rehefa nisy an'izay ary dia ny syndicat koa moa nisy natao hoe sympa syndicat ny mpampianatra ka rehefa anina moa zany nisy ny dissolution zafady fa sadikykely le teny malagasy ranoray mafy azy dia reo syndicat le mpampianatra fikambana tamin'ny AOM zany hoe association des étudiants d'origine malgache tany andafy rehefa tonga teky izy nanohy ny tolona niaraka tamin'ny Monjajaona dia rehefa tsy nanana tsony zany ny monument dia nivadika syndicat ny mpampianatra izy za moa tao anatin'izany dia nanana anjara lehibe toerana zany na ny CCS tamin'izany fotoana zany zay vao niporina tany ambila le maitso nanatrika tany na ny syndicat ny mpampianatra tamin'ny ambaratonga faharoa sympa tamin'izay misy koa ny gazety na avoaka ny mpampianatra atao hoe gazety tolona zay misy le izy teny Ampefiloha ny foibe toerana tamin'izany ary Divo-Janahary ny tsy nalasa ny mpampianatra tany nisy sao tany Anosilava satria hoe andeha hanao fotoana teny zany mpampianatra andeha teny Ankatso hoe lasa dia tsy lasa moa fa ny tsindrina zany dia izao mifampitohy avokoa fa ny zavatra amin'iseo ankehitriny dia fampitohy ny tolona malagasy mampalahelo miamahantsa fa ny fanaovana vonimoka ny malagasy ihany koa dia mampalahelo satria raha vao miteny amin'izao fotoana izao dia fantatrareo tsara fa hoe alefasory miteny alefasory hanika mampalahelo ilay malagasy fa tsy afaka miteny intsony dia ny tiana marana anazy zany be dia be mbola lazaina nyteo fijoroana vavolombelona ny an'ny tolona io fa ny tenako tena mba anisany tao mpampianatra moa tamin'izany fotoana zany rehefa avy eo aza dia lasa nahazo affectation tany amin'ny province noho ny amin'ny nanovana ny tolona fa tsy mampaninona kory zany fa ny tiana marana anazy zany fa ngoa dia lava loatra dia hoe aoka reny malagasy tsy anadino reny etsika be dia be niseho teto amin'ny firenena ireny izay nitakiana
zavatra mahafinaritra isan-karazany kanefa amin'izao fotoan'izao mampalahelo indrikindriky fa miamilentika trany ary mila ihany koa fitoviana amin'Andriamanitra fa raha itsika fotsiny tena be fiasaitsika tsy havitana inona na inona fa Andriamanitra zay nanome antsika an'ity Madagasikara ity onosy ary nanome harena be dia be afaka manafaka antsika izy raha ny zanaka ny manafaka ny ten'Andriamanitra dia ho afaka tokoa ianareo sotra anareo mety mbola izy ve fipohan'ny sarimangalo amin'izay dia fomba mety amin'izay miankina amin'ny faraisen-datra ny vahoaka io ny hery sy mahaleo ny fanahy karaha hery fotsiny ataonao tobasy nataonao etseroa amin'ny farany rehefa tena tsy tantin'ilay vahoaka intsony dia zay ngamba natao hoe mety hipoaka ny sarimolany fa amin'izao fotoan'izao aloha tsy ndraiky nge misy le hoe azafady fa mampiasa teny frantsay kely hoe accalmie avant la tempête ka mila mailo fa ary izao koa za moa dia zay ny maha-kristiana mpitory ny filazantara sady itsy tsara ao amin'ny bokyny Exodosy ao rehefa hitan'Andriamanitra ny fahoriany zanak'Israely dia miteny hoe efa hidina zao izy zay ny vola zao efa hidina zao satria nampahoriana loatra ireo zanak'Israely ireo andefy tany Egypte dia fatatsika nefa ny tantara aiza ho aiza zao ireo zanak'Israely ireo an'izao tsika miteny zao zava sotra to fanako fotsiny tolona tamin'ny sasadoa dia tolo ny mpianatra mahadidy io tsy resaka politika tsy manona politika na mpanao politika tsy navelana izy teo tolo ny mpianatra mahadidy io tolo ny mpianatra mahadidy io za samborina voalohany narefa tany anosy lavo zany natonga an'ireto résumé zany samborina voalohany nalefa tany anosy lavo on va commencer par celui-ci où izy mety force républicaine de sécurité tonga dia anaty camion fa nareo ambileka izy amin'izao zany ohatrany hoe tsy mahafantatra nin'inona fa io any tena tokony tolona tena ankalazaina isa-taona fa tsy azony olona le izy hoe fa hoana ity résumé io tolo ny vahoaka io fa tsy tolo fa io ny tena mety ambany gasisation io tena tantany zay avy any amin'ny faritra solo tena ny faritra Fitonany Madamo Mosa ity tolona ity dia tolona ho an'ny malagasy rehetra satria tsika manana TTT kely teny tany tantara afaka miteny sika malagasy marary asika fa tsy atao hoe malagasisation tena marary ny vahoaka marary ny mpianatra sisy bory sara-dalàna sisy mahazo plasy rehefa mba mivoaka nefa sika zany tokony miteny zay marary asika fa sy anaovana hery famiretana fotsiny na ampitahorina mibasina ny beboata na ifoina an'izay rehetra tokony atao fa misy roa tsika ry malagasy hiteny zay marary atsika amin'ny tanitsika satria zosika ny miteny manana fahefana zay le hoe tetetetely dia zosika mipetraka amin'ny tanitsika fa soahelikilika sisisitiana ao aiza no avy ny taranaka madinika ary efa sisy misy nipetrana lasa ny mpanambolana na ny fahefana zany ny tanitsika misy roa tsika hitolona satria mampalahelo ny ray aman-dreny tany amin'ny 72 namoiny any amin'ny Isamborina dia zay natongavany eto misy tantara masina ity le hoe teny tany tantara misy tantara masina i Madagasikara fa tsy avelatsika exploiteny vazaha fotsiny zany tantara zany dia hoe akepika ny desindriantsika fa ako ny malagasy manerana ny Madagasikara hitolona ho an'ny tanindrazana raha manina satria masina ny tanindrazana tsy ho lava resaka ao tompo fa misaotra tsika rehetra tonga eto ako isika tsy ataotra fa sanga maty vatana boa vonona isika mitolona Sì, non si può vedere